ziona fraisin'ny madagasikara manaraka atsika ny fahasoavana bibles ziona firaisana ziona firaisana ziona firaisana toy izao ny fandaram-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana ambolo-madinika alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora marainy fitombavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora marainy hatramin'ny 3 ora tolagambo ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa ny ariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress ambolo-madinika laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69 manaraka atsika ny fahasoavana soavana ziona firaisana ziona fraisin'ny madagasikara manaraka atsika ny fahasoavana bibles Asalatom lantra tanatsika dia teneny hoe tompo misandraty ianao
jiaby nagnaraka tamin'ny 2019 jiaby mintsakitsaka. zavatra sarotra angamba tamin'ny fiainanao tiako anao roanombanana segondra vitsy mba hisorana an'Andriamanitra asa anatin'ny fisoranao azy atria ny olona mahay misaotra dia omena Andriamanitra zavatra foana do iaraka hisaotra ny tompontsika ny amin'ireo zavatra natsanganao ny amin'ny fidiram-bolanao ny amin'ny fahasalamanao nandritra ny taona ngamba isainao vitsy ny andro nahatonga anao narary zany fahasalama foana anao ary tsy maty mbola veloneny ianao misorana Andriamanitra ianao zay manao antrafo ianarana zay amin'izay fitoko tsy raha ilay lamana fanarany batanay fa tongetsa hisaotranao tongetsa hiamotra iararanao Jesosy tongetsa tompo ananatravo ianarana masina Jesosy isoranao tompo ny fahasalama isoranao ny fitahirana ianao misaotra Jesosy maro
reo karazana fahotana vitanay nandritry 2019 nefa dia nanindra fota aminay ny amin'ny famindramponao misaotrany amin'ny famelan-keloka misaotrany amin'ny fitahinao misaotrany amin'ny tombonandrom-pahavelomany maro n'olo mba nagniry tratrany ty réveillon andro any ty tombo fa tsy nataonao agnisany izy ireo tanjaka nomenao fahasalamana afaka mideranao eto amin'ny ty toerana ty androany ary nananganana orinasa ao resosy izy menao karazana makamaty lokanisy misaotra tadamata mamerina ny fiderana voninahitra ho anao zay misaotra tombo mankalaza anao zay midera anao zay tombo misaotra 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 be ny olona miezaka mandany vola mankarena mitsabo tegna manao an'izao karazana fafinaretana isan-karazany zao fa tsy tratrany ty farany taona ty izy fa za senao tsisy volany pentsika tandanitra tao tsisy effort be nataoko sy nataonao nefa jerevanao tratrany farany taona dia mamengavy anao za aza manao zavatra matezitra ny olona akaikinao i aza manao zavatra matezitra ny vadinao fa ny andro androany tokony andro ifalifaliana andro natao iravoravona andro natao itsambikimbikina ko misy lamozika ny raha vaka elana doboka ela amen amen miarabantsika rehetra tratrany farany taona amen donc koa miaraban'andriamanitra miarabanao zay raha io itanana miarabanao zay jesosy io miarabanao zay fanamaso mba somary jerevy kely ny akaikinao hoe sambatra anao hoe mipetraka ankilan'olo manany raha karaha ny fotoana teneny izy aza menamenatra anao nitodiany aminy ambadika ny tahin'andriamanitra manokana anao mipetraka ankilakilo alleloia amen misaorantsika ny tompo ty fotoana androany ty amen ary misaotra atsika rehetrarehetra zanakiziona tsy mafoy ny fiarantsika miambona misaotra ny mpiandraikitra rehetra misaotra ny zareo groupe de louange misaotra ny mpitendry muzika rehetrarehetra misaotra nareo intercesseur misaotra nareo sekoly alahady misaotra nareo vehivavany fahasoavany misaotra nareo mpanadio misaotra nareo jiaby lehilahy ny fahasoavany misaotra 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 amen alleluia eto koa za dia mijoro eto misolotegna ny fiangonana solotegna ny mianakavy kely rasena nisy zavatra nampalahelo nareo nataony mianakavy nataony paster mamindrafo aminay nareo e mamela eloko atsika jiaby satria ny farany taona karan'izao fotoana famelan-keloko dia za koa na nisy na tsisy zavatra nataonao nampalahelo anahy mamela eloko anao za amin'ny agnaran'i jesosy mamelako anao amen amen dia ataovy zany rehefa aveo rehefa tonga ny an-trano anao magnatonga vady aman-janaka tadiava namagna mihitsy nizaniza aza magneky voaka nyty trano ty anao androany ariva raha mbola misy olo tsy mifampiteny aminao ato ary tsy misangisangy za miteny an'izany anao raha tsy tianao misy ozogno magnaraka anao mody ka hitanao misy olo tsy mifangifankahazo aminao ato atonga izy mamindrafo aminaro eko nisy raha natezitra anao taminah amen aza vela hiaraka aminao am 2020 reo karazana malédiction tam 2019 laza hoe amen
raha azonao atao moa raha misy olona akaikinao dia bitsibitsi moramora izy koa nisy navinitra anao raha hoe mamela heloka atao amin'ny fo izy fa tsy atao mivangivangitiky magnany iny sasany karaha magnadala olo atao amin'ny fo manontolo hoe za izy koa nisy raha hoe natezitra anao taminao hoe mamela ny heloko hoe alleluia amen alleluia misy mba afaka magnazava ny atomavy mba asivy mpanikateny amin'ny atovaty amen alleluia izy koa misy olo akaikinao mitodria indray amin'ny afara hoe raha nisy raha hoe natezitra anao hoe natoko taminao mamela heloka rao hoe alleluia zany hoe ny devoir anankiray voalohany tokony ataoko sy ataonao mandritra an'izao hidirantsika atao vaovao zao dia ny devoir ny famelan-keloka amen etiko zay mama dia miarahaba le mifahatongavanao andatsika mba hitya tanina soratorotanao amen ary izy tonga eny tsy avelatsika raha tsy mba mitsodrano atsika amen alleluia dia eto za zany dia tena mamela heloka ny zanakiziona jiaby sady androany ariva za hitsodrano zanakiziona jiaby na eto tamatavy na agny amin'ny faritany na agny ampitan-dranomasina mamela nare zaho hoe navelona ane zanakiziona jiaby mitain'andriamanitra ane zanakiziona jiaby mifeny voninahitra ny fiainanao ny anaran'i jesosy amen ka mianara raha nasiana bavy raha tianao ahita fahatsarana anao 2020 ataovy madio fonao melony atongavany amin'ny 12 alina androany manaova mihitsy exercice adiovany fonao io satria izy ny baiboly hoe zay tsy madio am-po tsy ahitan'andriamanitra ary ny anisan'ny secret anehoanao ny fitiavanao an'andriamanitra dia ianao tia ny hafa anao tia ny rahalahinao tia ny rahavavinao amen dia avy eo ihany koa mila tia mamonjy fanahin'olo anao amen ary indrindrandrindra raha vao hitan'andriamanitra aminao reo dia ho hitanao fa hitahy anao izy ny fanompona an'andriamanitra tsy le hoe mamaky baiboly fô ny fanompona an'andriamanitra tsy hoe tsy manota anao ny fanompona an'andriamanitra tsy hoe misy vavaka ela be nataonao fa ny fanompona an'andriamanitra dia ianao tia ny rahalahinao ianao mamela heloka ny hafa ianao mamindra fo na dia manana ny marina aza alleluia dia raha mba azonao atao koa rehefa farany taona karan'izao ndana mba mijery olo mba asiana soa zany hoe ny farany taona salan'izao zany rehefa fotoana famotsoran-keloka izy koa misy trosa mba foinao migny magnamena anjy an'le olo nagnanao trosa fotoana zao amitsorana anazy tsy nagnanao zafady adada maromaro izy any zay ka le anjarako moa zany mampianatra avao fa anjaranao ndraiky mandray zay tandrify anao za tsy magnano forcé sao dia misy miteny ndraiky hoe nandeha nikoragna tany nandeha nikoragna tany za tsy magnano forcé fa mizara amen tena mihavana raha lasiana vavy raha tianao hisokatra aminao ny lanitra mihavana na am'le lazainao fa fahavalonao eo aza mihavana asa mba vitanao dia ndeha hiavana amin'ny raha misenao taloha igny zao na risika mifankahita miady fô igny tombona fa ela pasteur fa ela magnarany aby efa tsy tsiavako fa iny jesosy ianao fotoana fihavanana zao tsy fotoana fiadivana zao fa fotoana famelan-keloka amen zany hoe atsika lasana bavy zany manompo an'andriamanitra zany ivatagnanao io ny zarain'andriamanitra telo dia tsy inona fa ny fanahy ny saina ary ny vata zany atsika reo ny zarain'andriamanitra telo hitanao mahatonga tsy fahombiazana matetika dia tsy haitsika
mi-équilibré-n'izy telo. Misy olo rehefa mivavaka tsy raha ino ntsony ny vatana. Agnisan'izany vatana zany zao ny fianakavianao. Tsy raha ino ntsony ny vady aman-janany fa izy io nefa mivavaka be. Misy olo nefa mivavaka tsy te hianatra. Tagnany zany bady be ny Jesosy. Ary mody miafina hoe fanamasina mampianatra anahy. Ko tsy mahay manoratra anao tsy hainao eky anoratra anao. Andana mianatra manoratra. Fa zay mandigny fanamasina mampianatra anao zay. Erineny be ravelon-janahary foana no fahasoavana tamin'izany. Zay varineny lava. Regny indesi-janahary mihitsy nampianary. Fa anao ko andigny zay gn'akenao tanito. Mila mianatra. Fa tsy rehefa mivavaka anao dia tsy miraharaha fahalalana. Satria ny ara-panahy tsy mifanohitra amina tady vola sy ny fianara. Tahin'Andriamanitra ianao. Za dia anisan'ny zavatra anankiray mba nianarako amin'ny fiangonana katolika. Za dia tia mamaky bokin'ny regny. Anisan'ny lesona anankiray azoko nitsoahana tamin'izareo. Zareo rehefa tonga amin'ny toerana anankiray dia zavatra anankitelo tsy maintsy ataon'zareo. Zany ianao mba mijery toerana misy fiangonana katolika. Fa raha vao tonga amin'ny toerana anankiray zavatra telo tsy maintsy ataony. Zavatra anankiray voalohany ataony dia manangana izy école. Azonao? École katolika. Ny école mirepresenté ny saina. Dia raha vao tonga amin'ny toerana anankiray izy manangana izy hôpital. Ny hôpital mirepresenté vata. Dia avy eo ny zavatra anankitelo fahatelo atsangany dia fiangonana. Fiangonana mirepresenté fanahy, esprit. Tanao zany fa zavatra anankitelo, ny corps, ny âme ary ny esprit. Reo tsy afa-misaraka. Zany hoe magnome lesona mihitsy izy hoe ireo zavatra telo reo tsy azo sarahana. Tsy mety ianao raha ara-panahy be, hoe tena spirituel be ianao nefa ny vatanao tsy zarizary. Tsy milamina ianao raha milamina be ndraiky ny vatanao nefa ny sainao tsy normal. Zay zavatra zay mila ovanao raha hiditra taona vaovao ianao. Alleluia. Agnatin'izany za dia tena mampirisika mihitsy hitona 24 io atokany mihitsy mba manokana fotoana andinianao tady vola. Dana mitadiava vola. Manaova activité mba hidiram-bola aminao. Fa za mipetraka foana. Anao efa raha ara-panahy anao efa ao tsara. Dia aza mijanona ao tsara fotsiny fa ndana koa mitady hevitra mba hidiram-bola ho fiainanao. Alleluia. Vakio tsara agnaty baiboly ao misy teny 2 mot miresaka finance koa, resaka vola. Agnaty baiboly misy zany 2000 mots concernant le finance. Donc zany tsy manohitra resaka ara-bola mihitsy ny baiboly. Fa ny olo tsy mandinika baiboly dia milaza fa tsy ilain'ny kristianina ny vola. Za milaza aminao fa raha tsisy vola atsika tsy mazava karan'izao. Satria nitapahany Jeremia iko. Raha tsisy vola anao tsy tonga tam-piangonana teto satria tikintikin'olo tsy tikinana foana amin'ny agnaran'i Jesosy. Andeha koa ataoko hoe manana fiara ianao tsy tonga teto ianao raha tsy nisy gasoil. Vola daholo zany. Tahiny tompony iny. Ka agnaty baiboly eo misy teny 2 makasika finance koa. Raha mandinika ianao makasika vavaka ao misy 500. Misy teny misy 500 makasika vavaka foana. Agnaty baiboly ao zany. Donc tena mifantoka amin'ny resaka fanambinana ny baiboly. Fa tsy hoe ara-panahy fotsiny. Ndraintsika diso fihevitra hoe rehefa mivavaka zany dia mila ara-panahy fotsiny. Tsy mety satria ianao manambady aman-janaka, manana fiarahamonina isan-karazana. Alleluia. Amen. Raha vakinao tsara ny baiboly fa isika reo dia voalazan'ny baiboly fa taranaky Abrahama. Taranaky zao vony antsika io. Taranaky Abrahama. I Abrahama namoaka karazan'olona anankitelo, génération anankitelo. Zany Abrahama zany. Namoaka karazan'olona anankitelo Abrahama. Ny ray amin'ireo dia ny musulman. Zay avy tamin'ny Ismaël. Jereo fa mpanan-karena daholo reo. Manana ny maizy azy daholo. Ary tena mipetrapetraka ny anazy. Satria
nandinika zareo sady miasa. Maninona hoy zareo? Mandinika sady miasa. Jereo fa tegna lasa manana ny maizy azy daholo izy mianakavy. Lasa olona important ozy ny fomba fitenenana. Lasa mahavita zavatra, lasa manangan-javatra satria mandinika reo sady miasa. Zareo nefa tsy kristianina. Dia ny faharoa taranaka nivoaka tamin'ny Abrahama dia ny judaisme. Judaisme. Jereo fa tegna mifehy an'izao tontolo izao ry havana ny judaisme. Mifehy an'izao tontolo izao. Tena midomina mihitsy ny judaisme. Ny jiosy. Ary raha mandinika ianao reo karazana application rehetra. Ohatra zao raha miresaka internet, ny Google, ny Facebook. Reo karazana zavatra fitsangatsangana agny an-dafy ohatra ny Disneyland. Jiosy ny tompon'ireo. Ary tegna zareo no midomina agnatin'io. Ny MGM. Mamaky ianao ny tompony MGM, ce sont des juifs fa tsy olon-tsotra. Jiosy daholo. Nisy fotoana nandalo crise zareo. Nisy crise mondiale, crise économique. Dia ino izy ianao ny zavatra nataon'ireo judaisme reo, nataon'ireo jiosy reo, nanao karazana annonce reo tamin'ny mpiara-mivavaka aminy, tamin'ny rabon'ny jiosy. Ina ny annonce nataony? Nampirisika olona mba hividy tany. Tany nataony zareo. E samy mividy tany daholo. Dia lasa zareo daholo ny tany tamin'ny fotoana nisy crise économique tao amin'ny tanàna zay nisy azy. Ary anisan'ny zavatra anankiray mampiavaka anazy zay izy sady mandinika no mitady vola. Fa betsaka amintsika kristianina tsy mahoatra an'izany. Fa tagniny antsika i baiboly fo dia tsisy maharatsy azy. Za tena mampirisika mihitsy hoe vakio ny baiboly. Za tena mampirisika mihitsy hoe mivavaha mandinihy soratra masina. Fa kosa ilaina dia ilaina ny mandinika fiainanao ary indrindra mampivoatra an'io. Alleluia. Amen. Ary nisy fotoana rehefa tonga io crise io, ny olona rehetrarehetra nivarotra tany, vidiny zareo daholo. Dia jereo fa ny olona crise fa zareo nividy tany daholo. Nisy tanora vavy anankiray ihany koa manan-karena indrindra miresaka magazine. Zany hoe tegna niavaka mihitsy izy, manam-bola be nefa vehivavy. Donc zany ianao tsy afaka miafina mihitsy satria za viavy dia mazava ho azy za raha tsy mahomby. Fa tegna ny fahombiazana tompoka tsy misy mahalehilahy na mahavehivavy. Fa ny fahombiazana dia miankina amin'ny fomba fitondranao ny tegnanao sy ny fisainanao. Ka atsika manana an'Andriamanitra io dia tokony ho feno fahombiazana ny fiainantsika. Tokony ho reharehanao mihitsy zany maha-kristianina anao zany. Satria feno dia feno ny fiainana kristianina. Manana an' Jesosy, manana Andriamanitra ray, manana ny fanamasina. Alleluia. Tahin' Jesosy ianao. Dia ny génération fahatelo nivoaka avy tao amin'ny Abrahama dia ny kristianina. Atsika zany. Mampalahelo nefa ry havana fa vitsy dia vitsy ny kristianina manan-kare. Vitsy dia vitsy ny kristianina matafavoaka. Ny kristianina dia tena mivavaka. Ary nao rehefa maregny anjareo mirodogno mivavaka zany, karaha titely vakitrano. Tegna mafana fo. Fa le résultat n'le fivavahana amina kristianina ry havana tsy hita. Ny antony voalohany, ny kristianina manao antsirambana baiboly, manao antsirambana tenin'Andriamanitra. Na dia fantany zao ara fa tsy tsara ny mangalatra, ary voararany baiboly aza mangalatra, fa izy mihitsy voalohany mangalatra. Satria ny Andriamanitra ny kristianina dia Andriamanitra fitiavana, mpamindra fo. Fa tsy karaha trombaka hoe kominan-dambo mivonto tena. No? Ya. Amina tromba ohatsy raha manjary magnano bosibosy. Rehefa ratsy kely hohaniny dia tsy hohaniny. Fa ny kristianina na dia fantany zao ara fa ataony ihany. Dia jereva amin'izay fa ny fiainana rehetra nefa dia vokatry ny fankatoavanao ihany ny fiainanao. Vokatry izay zavatra nankatoavinao ihany no miatsa aminao androany.
fa tsisy resaka kinafinafiny tsy azo anaovanao fikafika ny ara-panahy be tabe ny ohatran'izany reo jerevinao tsara fa ny ireo karazana fivavahana anakiroa zay efa notanisaiko teo ireo rehefa tonga lera fivavahana na bazary ary mandonganitra miankoho ireo rehefa tonga ny azo maty maintsy mankany ny moske fa anao na andro alahady ary anao mavita manao excuse hoe misy vahiny zay satria kristiana aza iny any moa tsy andeha hivavaka fa misy vahiny zay hitanao zany mosoara ty mbola mavesatra aminazy toy zay fivavahana anazy dia ahoana moa raha lasena bavy na hitanao vokatra azo tsapetanina am'izao nitoetranao zany anao nefa miandry an'le jesosinao mba hitahy anao nefa raha mafalifaly an'i jesosinao tsy ataonao anao miandry an'le fanamasina mba hietsika hoe mba hanao zava-mahagaga nefa raha ataonao raha mampalahelo ny fanamasina tsary nisy nefa riavagnan'olo manompo tromba ka manao zay raha mampalahelo trombany fa na mba antibavibe io mirombo tromba fo na antitra ray izy ka hitanao tsy mahay famitsanga ndraiky fa mihetsiky trombany rintsika tolo raha jiaby fa jerevanao teo iderin'Andriamanitra zaranao raha hihetsiky fa anao keko tandragnombaliny satria mideriny luciferagny nitsenao hatrao vodinao fa eto jesosy deregna aketo de eriny laoko fogna eo zay narety miandro laoko fogna anahy aho tsy haify laoko fogna e satria jesosy no deregna zany riavagna ny olona zay de mametra-panotanigna amizay tsika hoe fa magnino za tsy mahomby e magnino fiainako tsy tafavoaka e magnino za tsy mamahita résultat e magnino zany tsy zao tsy iri tsy ity satria riavana le Andriamanitra anao mihitsy ataonao maivandanja jere moantsika mo rehefa te atory atsika tsy mampagnino atsika na tsy mivavaka hoe de midaboka magnanofo ratsy tate taovy délivrance misy bibilava misy aomby tsy mampagnino anazy na tsy mivavaka mifo maraina izy tsisy problème aminazy na tsy mivavaka mandeha voakiny trano izy tsisy problème aminazy na tsy mivavaka aza atao an'izany tsony Andriamanitra anao manomboka zao fa zao tiavo meolanja dala anao mba manontany olona regny olo mbola manompo ho sampy regny fa ny mpomasin-jareo ajainjareo ajainjareo mpomasin-jareo dadilahy megnanaragny dadilahy sasina megnanaragny iramena beta ambany volo beta aminay tany zay bolitsika agnarany fa io ajainjare bolitsaka ary atahorana olo jiaby antana ohatra olo milanja soagna mova agnaty ala igny fa maintsy amiagny bolitsaka mamono aomby agnateragny eny bolitsaka ajainjare zare jiaby magnaty raha bolitsaka tareny sa beka misy maomy agnarana anjany ndraiky izy matatro anao dady valovoko ny any natao ndraiky raha bolitsaka ko zasy raha bolitsaka da iny tompo ianao da iny jesosy ianao jerevinao tsara ny fahaizan'olo magnaja ny tomasiny de makarakory moa fahaizanao magnaja ny Andriamanitra makarakory fahaizanao magnaja ny ray aman-dreninao farany taona zao samy tonga saina miavana mifankatiava de mba dinio kely igny daholo défaut ratsinao nandritry ny taona 2019 mba izaho azaverina itsony avalono ohatra anao le olo vehivavy te mamalimaly vady anao le lehilahy tsy magnaja vady avalono mba ndao mba miaigna fiainam-baovao ndao mba hifankaty tonga keky sasy mba manga mifitadasiely zao nalako vely anao amin'ny alahady ka mbola ko aketo anao vao manoratra enina de mbola tsy miditra herinandro vaovao aby anao fa ho hitanao fa mivoatsipitsipiky ny ankamaroany satria velona ny Andriamanitra zay miabatsika amen mba manaovy anao zavatra salan'izany asio programme asio vision mametra tanjo reto raha mba tiako hitranga tsy normal ny fiainanao raha tsy mba misy raha mba irinao amin'ny fiaina tsy mety mihitsy raha za miandrandra n'Andriamanitra hitahy anao raha tsy misy programme anao
raha tsy mba misy vision, raha tsy mba misy etaeta. Inona ny etaetanao? Inona ny zavatra tianao hitranga? Soraty. Amen. Fa ho hitanao fa hitranga. Alleluia. Tsangana renao mitoerana misy anao fa hivavaka ho anao zay. Alleluia. Hivavaka ho anao zay. Falimy zay sy mama hivavaka ho antsika. Angataka ny mama avy an-trano moa zany mba hivavaka ho anao. Manasa mama mpanajana mba hitsodrano sy hivavaka ho anreto zanak'izy na rety. Amen. Nasitsika te-tanana sorakoraka ma. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra atsika fa naharitraritra faran'ny taona. Lalagna zay ary marobe tamin'ny fiainantsika saiky. Azonareo le saiky? Zah zay saiky ohatran'izao saiky ka anao tsy saiky fa anao tanteraka soamantsara Andriamanitra anao. Dia hivavaka atsika. Ho avy ny taonan'ny fiadanana ho an'ny zanak'Andriamanitra. Taonan'ny fiadanana ho an'ny zanak'iziona. Taonan'ny fiadanana ho an'izay manaiky ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Tsy ho an'ny olona rehetra io hiavako. Andriamanitra ho an'ny olona fiadanana hoety an-tany, ho an'ny olona ankasitrahana. Ianao le olona ankasitrahana io. Fa maninona anao ankasitrahana satria anao fanandray an'i Jesosy Kristy. Ianao vonona hitandrina ny didin'Andriamanitra. Ny etaetan'Andriamanitra dia nihitahy anao tompoko. Nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azy fijaliana dia mba hahatonga anao velogna amin'ny lafiny rehetra. Na amin'ny ara-panahy, na amin'ny ara-nofo zany na amin'ny ara-tsaina. Fa ny voninahitr'Andriamanitra tompoko mila miseho amin'izy telo ireo. Ary zay no nahatonga Jesosy Kristy teo amin'ny azy fijaliana. Vavaka aritsika. Asandrato ny tananao raha mety ianao. Raha io misaotranao zahay noho ny anara maherinao. Mankasitrika anao Andriamanitra ray izay nahary anay. Nahary izao tontolo izao. Le Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakobo. Le tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Le Andriamanitra nitantana anay tamin'ny tanan-kavanany fahamarinanao indray ianao. Nanomboko tany amin'ny 1er janvier hatramin'ity faran'ny taona 2019 ity indray. Mankasitrika anao zahay tompo malalo. Misaotra anao ihany koa zahay fa nomenao anay Jesosy Kristy tompo. Zay mpanjaka anay sy mpamonjy anay, mpanafika anay sy mampandresy anay, mampijoro sy manavotra anay amin'izay endriky maharevo anay rehetrarehetra. Mankasitrika anao zay Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao ihany koa zahay fanahy masina izay mpampahery sy mpitaridalana anay. Satria fantatray fa raha tsy teo anao fanahy masina tsy nisy fahagagana seho tamin'ny fiainanay. Fa soa ihany eo ianao ary hoe mandrakizay amin'ny fiainanay. Mivavaka Jesosy ho an'ireny tanana mitsangana reny. Mety misy karazany zavatra tsy naombiazany tamin'ity taona 2019 ity. Fa ianao nefa niteny fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahanao. Satria nankasitraka azy ianao fa ny fotoana mbola tsy tonga nahatonga ilay izy tsy tanteraka. Androany dia mitsodrano azy amin'ny anaranao Jesosy. Amin'ity taona vaovao ity indray ampitranga izay nandraindrainay mbola tsy nitranga dia hitranga amin'ny fiainanao izany. 2020 indray satria 20/20 zany. 20/20 koa ny fiainanao miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Eto dia mahita olona anankiray hitona olo 10 farany fakely. Dia ianao zany. Dia hiteraka zanak'ara-panahy be dia be ny zanak'iziona. Satria voatahy ny ara-panahinao dia ho voatahy ihany koa ny ara-nofinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy zay zavatra nampangetaetanao satria hozy izy ny tompo hoe tsara ny fiafarany raharaha noho ny fiandohany. Ary kely nanomboanao fa lehibe ny hafaranao. Manomboko amin'ny zao taona vaovao zao zay ho diavintsika rehefa afaka fotoana fo hanomboko ny fahalehibeazanao. Satria hozy izy ny tenin'i Kristy hoe zanako sy ny asan-tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ary ianao araka ny tenin'Andriamanitra dia miravoravo amin'i Jehova ianao.
faomeny anao zay irin'ny fonao araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia ianao zay hanadio ny fonao fa dia ahita Andriamanitra amin'ny fiainanao tokoa ianao ahita Andriamanitra anao miara-panahinao ahita Andriamanitra anao miara-tsainao ahita Andriamanitra anao mitokantranonao ahita Andriamanitra anao miara-bolanao dia ny tagnan'Andriamanitra hikasika anao ndray taona vaovao ty ary dia ilaza anao ny amin'ny farany hoe eto aminay tokoa Jehovah Andriamanitra dia hitay anao avy any ziona tokoa Jehovah Andriamanitra satria ziona firaisana no misy anao amin'ny anaran'i Jesosy dia hitay anao tokoa ny Jehovah ka hiaro anao ary hampamirapiritra ny taviny aminao any Jehovah ka hanao ary hananitra ny taviny aminao any Jehovah ka hanomenao fiadanana ny eo anao fiadanana ho any ankonanao fiadanana ho an'ny zay rehetra nananao hitay anao mihoatra n'izay fananagnanao hatram'izay na amin'ny fifandraisana amin'ny tompo eo na amin'ny ao an-tokantramonao ho gaga anao farany taona tahaka izao ary hitsoka volombelona anao satria ampitombo anao Andriamanitra hanarana izay rehetra mikontotona aminao Andriamanitra hanarana izay rehetra efa rava teo amin'ny fiainanao ary hanangana anao olombovao ndray Jesosy Kristy satria laniny taminao ny fiainana satria tiany ho iseho ny voninahitra Andriamanitra amin'ny fiainanao ary dia hamirapiritra tokoa ny fiainanao manontolo hery sy ny fiasan'ny fanahy masina ho figagagna tokoa ianao hotahina anao raha miditra hotahina anao raha mivoaka hotahina ny ateraka ny kibonao hotahina ny biby fiombonao hotahina ny asan'ny tananao rehetra ary ny fahavalonao ho resy eo amin'lohanao ianao manomboko zao raha mafontrosa anao amin'ny hafa anao dia ho mpampitrosa indray anao amin'ny anaran'i Jesosy andatsika raha norona amin'ny fotoana Andriamanitra ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy ho ny tompo aminao hoe olom-baovao indray anao amin'ny anaran'i Jesosy satria ao amin'ny Kristy ianao fiadanana no avelako anareo izy ny tompo ary tsy tahaka ny fanomezana zao tontolo zao ny fanomezana fiadanana ho anao ary mitombo amin'ny fiadanana anao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy hiavina aminao avokoa le olona tsy hiavina aminao hatram'izay ary hijoro vavolombelona anao fa hazo promotion amin'ny toerana hivarotronao tsy nandeha hitonga ny fotoana mandeha amin'izay ianao tsy nahita asa io amin'ny janvier dia fa hisy telefona zanakao lazainao fa maditry fa ho hitanao izy fa hiverina ary vehivavy sy lehilahy hendry ireo zanakao fa menomeniny ianao amin'ny anaran'i Jesosy hafitra farany aminao hozy izy ny tomponao matokian'i Jehovah ny fonao rehetra aza miankina amin'ny fahalalanao maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy ny andamina ny lalanao amen alleluia toizatany le orakoraka asanataobory an-trano ny tananao dia tapidio fa nampianariko atsika teto tamin'ny farany fa ny fiainana rehetra dia teny aloha no miandohana azy amin'ny alalan'ny fanaratanao tanana dia avereny zao avako zao hoe raha eo apetrako ampelantananao ny fiainako rehetra ny taona 2020 ankiloko aminao fanamasonao anao hitaridalana enao ampandresy ahy enao anokatra lalana enao ampahita fity ny asan'ny demonia rehetra raha vako amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery amin'ny fiainako tsy manan-kery amin'ny tokantranoko tsy manan-kery amin'ny fahasalamako tsy manan-kery amin'ny ara-pitiavako tsy manan-kery amin'ny ankohonako rava ny asanao satana miala amin'ny fiainana ianao mandidy ahy 2020 io
Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy. Entiny koa dia mijoro eto anoloanao amin'ny mampanompon'Andriamanitra no ilazako, amin'ny maha olom-boositra, amin'ny maha évangéliste, amin'ny maha pasteur, amin'ny maha apôstôly. Tsofoko rano ny fiainanao ijoro araka ny sitrapon'Andriamanitra, manomboka haniry ary tsy ho faty ao anatinao ny fatahorana n'Andriamanitra, ary andehanao fa tsy ho reraka amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka hisanatra ny fiainanao, ny ozona rehetra ambarako fa tapaka amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy nomeny fahefana, raha vako ny ozona rehetra amin'ny fiainanao. Reo karazana sakatsakana manaka anao tsy ahomby ho ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Miantso famatsina avy any an-danitra hirotsaka amin'ny fiainanao. Andriamanitra mihitsy amboly fahasoavana vaovao hitoetra ambony lohanao, ary hitataratra amin'ny tokantranonao, amin'ny toerana rehetra izay andehananao. Tsofoko rano ho fitahiana tokoa anay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho hisy ranomaso anay ho anao itaona io, ary mitsodrano ray aman-dreny rehetra tsy andevin-janaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zanaka rehetra tsy andevina ray aman-dreny amin'ny anaran'i Jesosy. Fotoam-boninahitsy ao anao itaona io, feheziko amin'ny tontolo fanahy. Aoka tsy hisy loza hakitika ianao, tsy hisy loza hakitika amin'ny fianakaviana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona lay hery tao amin'i Jesosy Kristy zay natonga azy nijoro foana, ny ninona ady, ny ninona fakapanahy. Tonono koa zany ho lovanao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona fitahiana rabola amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy toetra amin'ny fiainanao, tsy hanana fahasahiranana rabola intsony ianao. Andriamanitra matsy ianao arabola, Andriamanitra maha probleminao rehetra arabola. Mitsodrano zay mba maniry ty hanananaka hiteraka. Tsofoko rano hanana zanaka ianao, zay rehetra maniry hanana kamba mba tongava aminao aratsy iriny fona. Mitsodrano amin'ny mare aman-dreny ara-panahy, zay rehetra maniry mba hanana tokantrano. Aoka hanana tokantrano sambatra amin'izay ianao, tongava aminao amin'izay ny anjara voatindro anao. Sotrano velona zany, sotrano manan-kery zany, hitondra fitahiana ho anao itaona 2020 io amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho hisy hery ny fahitam-pity zay mbola tsy niainanao hatramin'izay, manomboka hirotsaka amin'ny fiainanao. Ho hisy dimensiona famatsiana mahagaga zay mbola tsy niainanao hatramin'izay, hirotsaka amin'ny fiainanao. Raisy zany fa velona amin'ny fiainanao zany, amin'ny mampanompon'Andriamanitra zaraiko anao zany, raisy amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy ny fiainam-bavaka, hitoetra ny tsara iaby, hitombo amin'izay ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, manomboka halala zava-miafinao amin'Andriamanitra amin'izay, hitombo any ara-panahinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Samy mba misaotra ny fony manontolo asanatony bavaka fisaorana. Misaotra tompo, misaotra fanamasina, mankasitraka anao zay, dera sy mamay voninahitra anao zay. Faly zay tompo androany satria nandray tsotra, nandray fahasoana, nandray teny mpaminanina tamin'ny mpanomponao. Mankasitraka tatamanana, dera anao zay tompo, mitsaoka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Mazoa toerana vetivety anao. Amen. Tsy azo manao ela satria mety misy amintsika mbola mody lavitra, ary fananitsika mihitsy moa androany tsy natao pareigny andro mba hitsinjovana anao sy ny fahasalamanao. Toy za mahita matetika misy amintsika reraka be mihitsy amin'le mamonjy fotoam-bavaka eto le raha regny, dia le fety miaraka amin'ny fianakaviana avy eo tsy maresaka, amaregny io aresaka. Alleluia. Ndao zasy ianao agnatanteraka fanatitra ho an'Andriamanitra. Raisiny ampelantananao zay mba tsara indrindra, zay mba nomaninao fanatitra faran'ny taona, raisiny ampelantananao androany. Alleluia. Minao fa faly ianao tonga eto. Raha misy any koa resy lahatra anao mampafolo-karena dia azonao tanterahana zany andrano. Sandato ary fahitoavakitsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tononoko ho amin'ny isam-batan'olona le fitahiana mahagaga,
le fitahina mahery vaika le fahitampoty avy any an-danitra irotsaka amin'ny isan'olona nina tombo regny tanana misanatra regny regny le tanana tsy orin-javatso regny le tanana ho feno fahitampoty sy fisanratana regny le tanan'olona ho salama mandrakizay regny le tanan'olona ho feno fahitampoty amin'ny anaran'i Jesosy tononoko marina aminao zany sady tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Sanganatsika avy any avelany mandroso avy hatrany manatanteraka ny fanatitra araka lefa fantatsika Ziona Fraisina Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisina. Ziona Fraisina. Ziona Fraisina. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona Fraisana Ambolo-madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitombavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagandro. Ny alahady maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona Fraisana 100 metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Trans-Express Ambolo-madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka atsika ny fahasoavana soavana Ziona Fraisana. Ziona Fraisina Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless.